Republika Madagascar, Selamat Datang. Rehetra ankizy faty asiteka maberana fasika zao amanoeny andro androany dia nareo anisan'ny mahazo fanomezana cadeau avy any amin'ny Père Noël hozaraina aminareo eto androany. Misy fampianarana kely moa ataonao zareo ao amin'ny samy persa dia avoantsika nizarana cadeau. Andiantsika mbola hitehaka mafy be ho an'ny zareo. Mijery sary bebe tsika ankizy sady misy tantara izoky anareo androany. Iza ny tia mijery sary? Ny lehilahy tsy mijery dia ato ny ankizy vavy. Mahita daholo? Zao ankizy tamin'ny voalohany Andriamanitra nanao ny mazava dia nanao ny ranomasina. Tamin'izany mbola tsisy ninina mihitsy dia nasian'Andriamanitra nanamboatra ny mazava Andriamanitra dia nanao ny tany ihany koa. Dia avy eo ihany koa inona nataon'Andriamanitra tamin'ny andro faharoa izy nareo rakizy inona hitanareo amin'ny sary? Ino? Misy vorona, misy trondro, misy rano, mahafinaritra be mihitsy. Inona zao toy? Voninkazo. Dia mbola tsy izay ihany nataon'Andriamanitra rakizy fa nanao inona koa izy? Inona ny hitanareo? Misy biby, misy misy inona zao ty? Sahany. Ohatrany ahoana feo sahany? Fa tena zava-dehibe rakizy dia inona nataon'Andriamanitra? Nanamboatra ny olona Andriamanitra, nanamboatra lehilahy sy vehivavy dia nataony mitovy endrika aminazy. Nataon'ireo olon'ireo hikarakara an'ilay sary mahafinaritra be nataony. Dia fa inona no nitranga hozizinareo rakizy? Misy zavatra nampalahelo be. Lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona noho ny fahotany. Inona ny hitanareo? Maninona zao ty? Mangalatra. Dia maninona koa? Mamaly valo iray aman-dreny. Dia ty zao maninona? Tsy tia namana. Misy manao azany ve ny tanànantsika eny rakizy? Tsisy ve? Misy eo, misy manao azany. Reo rehetrarehetra reo rakizy ny atao hoe fahotana. Ny atao hoe fahotana dia izay rehetra ataon'ny tanantsika, teneny vavantsika, eritreretiny saintsika ka mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Vokatra izay rakizy dia veritsika. Lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra. Nefa zao tiantsika Andriamanitra dia nalefa ny Jesosy zanany izay ankalazantsika androany. Inona moa ny ankalazantsika androany? Noely izay tsingerin-taona nahaterahany izy? Nahaterahany Jesosy dia tonga teto an-tany Jesosy rakizy hamonjy antsika. Hitanareo tiany ankizy rehetra izy. Jereny ankizy trotrony Jesosy tena tiany ankizy izy. Fa i Jesosy io rakizy tsy mba nanao io
tsy ny teny io ary tsy nieritreritra zavatra mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Inona nataony Jesosy io izy nareo teto ambony tany? Misy zavatra mahafinaritra be dia be nataony. Inona ary eo jerenareo ty? Nisy orana be dia nisy tafotra be zareo nitaingina lakana, fa tonga dia nampitsara an' Jesosy le izy. Dia inona ihany koa, inona nitanareo amin'ny saraka izy? Manangana olona tany maty. Dia jerenareo ihany koa ty misy olona be dia be mbola betsaka nohontsika, fa tena nomeny Jesosy trondro anankifiry moa, 2 dia mofo anankidimy, fa avy eo lasa ampy an'ilay olona be dia be. Dia nefa nazany arao izy nareo nataon Jesosy teto, dia mbola nisy nakaly izy, dia nisy namono izy vonoina izy dia maty teo amin'ny hazo fijaliana. Nampalahelo be izy izy tsika no nanota, dia nefa izy indray natao teo dia maty mihitsy izy rehefa natao teo amin'ny hazo fijaliana izy, dia tena maty mihitsy izy dia nanevina tany amin'ny fasana mihidy vato be. Nareo ve nahita fasana? Mihidy be mihitsy reny dia taona anatin'ilay fasana tao izy mihidy be, fa tonga tamin'ny andro fahatelo izy nareo dia naninona? Tsanga tany maty amin'izay Jesosy tsy tao tsoa. Jereo angety anankiray ty fa ohatrany gaga be mihitsy izy. Tena tao mihitsy izy nataony eny fa tomoana tao tsy eo gaga be izy. Ahoana paoziny ankizy kely be rehefa gaga? Ahoana izy nareo gaga? Tao hoe ahoana? Gaga be mihitsy izy. Fa gaga izy natao ohatra hoe nakaiza, fa kay Jesosy raka izy nandeha hisehoana akany amin'ny mpianatra. Niteny izany izy nitsangana tamin'ny maty, ifantenenareo amin'izany fa zao andanana zao tantareo any amin'ny olona rehetrarehetra any izy fa zana resin'ny fahafatesana. Dia amin'izao raka izy Jesosy lasa nindanitra izy Jesosy anendanitra, fa izy mahita sy te ho naman'ny ankizy kely rehetrarehetra Jesosy. Fa rehefa naman Jesosy dia tia mivavaka, dia lasa mandeha tia namana, lasa tsy manao an'ilay tenentsika totsony hoe mangalatra, tsy tia namana, fa lasa be fitiavana. Dia zao raka izy te ho namantsika rehetrarehetra koa Jesosy. Iza ny te ho naman Jesosy androany? Eny ary. Dia misaotra andrindra, misaotra. Zany androany fankalazantsika ny andro naterahany Jesosy Kristy Tompo. Dia ao anatin'izany fankalazana Noely izany dia mizara fitiavana, mizara faliana. Dia ny zavatra atao androany zany misy manatena fa ho faly sy tsikitsiky daholo nareo ankizy satria mahazo fanomezana. Atao hoe mitsikitsiky daholo tsika rehetrarehetra. Zay. Dia mizara fanomezana ho anareo ihany koa, dia mba tiana ho hita eny amin'ny endriky ny ankizy rehetrarehetra ny hafaliana. Say faly nareo sa tsy faly? Asintehaka mampelera tatsika rehetrarehetra. Zay. Dia ataontsika amin'izay hoe fizarana efa te hijery amin'ny cadeau ve nareo? Efa maika be? Fizarao aby ataovy amin'ilay fanomezana ny zareo misy an'ilay taona angambany dia aleo miaraka amin'ilay tompona andraikitra atao amin'ny ankamasoa no miandraikitra anazy amin'ilay fanomezana miankina amin'ilay âge dia tonga dia alefaso. Madame Christine. Voilà, ça démarche ça, c'est bien.
Het is goed voor de bak. Ja. Saya fikir dia tu angkul. Is er een audio? Anda colégio. Anda colégio. Izao a apitsika ankizy rehetrarehetra somary varana le skotra tsy mety atao tanana fa tsy maintsy amin'ny hety na amin'ny lamba na fauteuil dia mba apitsika sokafaka kely amin'ny fauteuil dia rehefa avy eo rehefa manisa telo mbo sokafaka fa mba apitsika rehetrarehetra aloha le ankizy mba manala le skotra amin'ny hetsy iny efa vitiny any arina sisy hety na tuteur mba apitsika le ankizy manao an'izany tsy tatana aloha fa mino manao an'izany rehefa dia mbola tsy sokafaka aloha fa manisa telo mbo sokafaka zay Efa complet.
misy mbola tsy nahazo boky foy ny ankizy atsagnatana zay tsy nahazo boky hoe ay izy atao lotanona izy atsagnatana ny ankizy mbola tsy nahazo boky fa nahazo daholo a sokatra daholo Meloko miala amin'izay ny ray aman-dreny. Zao miala amin'izay zany tsika skoty sy le ray aman-dreny rehefa voasokatra nefa tsy mety atao tanana io fa mila atao tuteur. Vonona daholo ny ankizy hijery ny cadeau. Ao ary sy manaladalaka eo aminareo dia ataovy eo amin'olonanareo le cadeau dia rehefa eo anoloana dia afaka sokafana daholo amin'izay zany. Ao sokafo daholo. Isa, roa, telo. Zay dia jerena daholo ny ao anatiny. Zareo daholo. Zareo tsy misy kilalao be dia be. Misy poussette tsy misy crème de couleur dia tsy misy poupée dia misy koa be dia be afahana misotro rano dia misy boky ihany koa. Io misy boky be dia be dia misy brosse à dents. Dia mbola misy poupée ihany koa. Zay afaka ampirina daholo rehefa avy eo. Inavy ny dia zao. Zay bebe cadeau anareo cadeau. Fador Benekis. Aduh, merci Père Noël. Merci Père Kamafin. Saya tuan doa DB. Aduh, saya lupa bola warna itu mendam itu datang sama Nabil. Mana DB. Timrafi sy kasazay sabatra atsika rehetrarehetra mankasitraka makatelona dia encore joyeux Noël tratran'ny krismasy tsika rehetrarehetra dia Bilona daholo tsika rehetrarehetra makasitraka makatelona.
muchísimas gracias. Hay que tener a la mamá el sueño es una hermosa realidad.